Raharaha famonoana any Faneva tany Tsorano Mandidy manao antsoavy moa ireo fianakaviany maty amin'izao ankehitriny izao satria efa hitan'izy ireo mihodihody ihany ireo izay navandoza tamin'izay famonoana any Faneva tany Tsorano Mandidy izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha famonoana ny Faneva tany Tsorano Mandidy no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra ao anatin'izany rehetra izany. Vaovao vao maraina tsy hita popoka ny katekista ao amin'ny ekara Betomba any amin'ny commune Ankalalobe distriktan'ny Belotsirisibiny. Olona tonga hitady azy tao an-tranony no nahatsikaritra ny toe-javatra hafahafa. Ny varavarana izay nisokatra feno raha mandrika tao an-trano hatreny am-pandriana. Ny korontana ambony ambany ny entana tao an-tranony. Ahina fatratra fa nisy nanafika izy ary noentin'olona ratsy ireo izy taorian'izay fanafiana izay. Ny vady tsy ao fa any Belo mbola mikaroka eny amin'ny manodidina rehetra eny ny fokon'olona amin'izao fotoana izao ao anatin'izay fanjavonany ity katekista ao amin'ny ekara tao Betomba any amin'ny commune Ankalalobe distriktan'ny Belotsirisibiny ity amin'izao ankehitriny izao. Nitrangana voan'olona indray vokatry ny tsy fisainana sy ny tsy fandeferana teny Andranomahery Ankorondrano tamin'iny andro afaka maliny. Lehilahy roa handehody no nahavoadona tsinahy ny hazo amin'ny tranon'olona. Tesitra tamin'izany ny tombony trano ka raikitra teo niady. Voasitrana zava-maranitra ny iray tamin'ireo roa lahy ireo izay mpandalo ary maty moa izay voatsindrona izay. Efa voatazona eny amin'ny mpitandro filaminana ny tompony trano. Tsy mahafaty reny mandefitra resaka tsy misy dikany no lasa helika bevavy mety ho voasazy asan-terivozona mandra-pahafaty ny iray moa efa lasa any amin'ny varotsy mifody. Ka noho izay hafatra ihany eny amin'ny fiarahamonina eny mahaiza mifandefitra fa ny mandefitra tsy mahavola damosiny ary ny mandefitra io tsy mahafaty akory. Ka raha toa ka mbola misy ny azo alefitra dia aleo alefitra ihany ao anatin'izany rehetra izany ary ny fotezitra tsy nanandrariny ka lasa mampanaonao foana tahaka an'izao niseho tany amin'ity toerana voalaza ity. Ary noho izay tsy fahafehezantena izay no lasa nitera-doza ho an'ilay izay maty sy ho an'ilay izay nahafaty olona tao anatin'izay ady noho ny zavatra tsy nisy dikany tany amin'izay alina izay hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity raharaha Faneva tany Tsorano Mandidy ity. Heritaona mahery aty aoriana tsy mbola nahazo fampitsoana hanatrika ny fitsarana ireo olona izay voarorohy tamin'ity raharaha ity ny fianakavian'ny tomboky Faneva. Ny nahagaga nefa noho izy ireo dia efa nisy tamin'ireo nofonjaina vonjomaika teny an-tanimora sy teny Tsiafahy no hita sy tazana mivezivezy eny Tsorano Mandidy. Iray volana teo moa izy ireo no hita ny fianakaviana izay. Vao nahita izany ny fianakaviana dia niakatra tany an-drenivohitra ka nanontany teny anivon'ny cour d'appel. Marina fa nafindra tany Antananarivo ny fitsarana ity raharaha ity raha tokony ho tany amin'ny tribunal tany Tsorano Mandidy ihany no tsarainy CEO araky ny fanazavan'ny fianakaviana hatrany. Ka mampalahelo ny fianakaviana araky izany ny zava-misy manoloana an'ireo olona izay voarorohy nahafaty ny havan'izy ireo izay nefa dia efa hitan'izy ireo mihôdihôdy eny an-toerana eny sahady amin'izao ankehitriny izao. Inona no tena zava-misy marina manoloana an'izany rehetra izany sa efa tsy mampigadra mandra-pahafaty intsony ny mamono olona amin'izao ankehitriny izao ho izy ireo hatrany. Ary maro ihany koa ireo naneho ny hevina manoloana an'izao zava-misy izao ary mety izao ihany no antony mahatonga an'ireny fitsaram-bahoaka ireny ho ireo sasany satria efa lasa tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao noho ireo izay olona hiverina fa nahavandoza sy nahavita helika bevava nefa rehefa avy eo tsy migadra ela intsony dia efa afaka izay aorian'izay fitsarana azy ireo izay. Ka lasa mahasolena ny vahoaka moa izany rehetra izany ary izay no antony mahatonga an'izay hoe fitsaram-bahoaka izay nefa isika foana no miteny sy mihirahira lava foana amin'ilay hoe
tsy mety ny fitsaram-bahoaka ary vorany lalàna ny fitsaram-bahoaka nefa ireo izay navandoza sy namondolona aza dia afaka rehefa avy eo aorian'ny fitsarana azy ireo izay ka inona intsony zany no ataon'ny vahoaka manoloana an'ireo olona izay navita irika mivava izay amin'izao ankehitriny izao zay andao ane hoarantsika ity fanazavana avy tamin'ny fianakaviany maty ity manoloana an'izany rehetra izany ao anatin'ity foronam-peo fohifohy izay nataon'izy ireo mba hanazavana izy ireo ny zava-misy marina ary mba hanazavana izy ireo ny alahelin'izy ireo manoloana an'izany rehetra izany tamin'ny 7 mars 2024 izy notsika ary 7 aprily 2024 izy vohita izay hita faty tena mampivaranontsana tsika rehetra teto Tsiromadidy gamba mety nahita izany zavatra daholo dia eto misy fotoana hitantsika moa inkorotan'iny hoe misy ny grève teo amin'ny polisy pirenena dia tonga dia nalefa direct tsy efa le olona voapanga rehetrarehetra ao anatin'iny dia misy 6 zareo no voaroro voalohany tamin'ny zavatra iny dia nalefa direct tsy efa moa zareo dia avy eo nisy an'ilay anankiroa izay tompona pusy gadra taty Tsiromadidy tao anatin'izay nefa ny andro fitsarana zahay hoe atao tamin'ny volana novembre 2024 dia teny moa ny tao amin'ny fitsarana hoe ahembotra le izy fa misy tady anararoatra ary politika le fitsarana nisy ho atao dia miandro zay ary nampanantenainy izay fianakaviana hoe aza matahotra nareo fianakaviana fa tsy hisy votra zany reo niza amin'ireo olona nanao ratsy ireo dia ny andro moa zay hoe any Antananarivo ny atao ny fitsarana na any Miarinarivo arakaraka taty arina tonga ny volana May hoe volana May na avril no atao ny fitsarana gaga zahay ny fiandohan'ny volana May 2024 nahita an'ireo olona voareo tany Antanimora sy tany Antsefa hitanay teto Tsiromadidy teo vao mikoropaka hoe fanga efa lasa ny fitsarana sa efa nahazo LP zareo dia avy eo moa nandeha zahay fianakaviana nandeha nakany Antananarivo nanamarina izany zavatra izany fa ka efa vita ny fitsarana na gaganay nefa zay tsy nahazo convocation akory na fampilazana na antso telefona nefa ny numéro anay tompo mipetaka tany anatin'ny dossier rehetrarehetra tany daholo zay rehetrarehetra zay dia rehefa nahita an'ireo olona zay mivoaka zahay tonga dia nakany Antananarivo avy hatrany izahay tany amin'ny cour d'appel ary rehefa tonga tao izahay dia tonga dia ny lehibe any tribunal no nandray anay ary rehefa nandray anay izy dia izy no anisany nijery ny dossier tao anatin'izay nahafantaranay fa nisy tokoa ny fitsarana ary rehefa mivoaka tamin'ny 30 avril io ihany ny didim-pitsarana dia nisy ny tafavoaka ary nisy ihany koa no nigadra mpahafaty misy ny 5 taona dia teo izahay vao nafantatra ny marina rehetra hoe naninona ary izahay no tsy voalaza tao anatin'izany fitsarana izany sady tsy nandray convocation tsy nandray fampandrenesana na antso telefona na email na message tsy nisy raisinay izany fa efa didy avy any amin'ny fitsarana no azonay dia tany amin'ny fitsarana no nanome anay extrait filmatif zay no meny zareo taratasy fanambarana ny zava-misy. Nitoro hevitry ny fitsarana taminareo tao aorianan'izay? Nitoro hevitry ny fitsarana tao aorianan'izay dia nanome safidy izy na hanao opposition dia nefa misy ihany koa ny fanambarana hoe mety misy hoeken'ny fitsarana le opposition na tsy dia misalasala teo izahay ny amin'ny fanapahan-kevitra hoe inona ny tokony atao. Rehefa nanontany hoe fa inona na tonga nareo tsy nahazo an'ilay convocation dia inona no navalan'zareo? Dia antony ozy izy tokony nandray convocation nareo nandray fanambarana ozy izy dia gaga zareo raha hoe fa maninona reo fianakaviana tsy nahare mihitsiny dia na zareo tany raha tsy nanakambara fa torohevitra sy ny nanaovana ny taratasy nahafantarany marina no mitenen'ny zareo. Manoloana izany izay fianakaviana dia malahelo amin'ilay zavatra misy satria ireo olona mivoaka ireo tsy vitany hoe mba mipetraka fa misiviziveran'ny tanàna ary miresaka tena miresaka mihitsiny dia eto hoe sady matahotra ny anay fianakaviana zahay hoe ahoana ny zavatra mety iseho na hoe ahoana mangataka zahay mangataka anareo fitsarana any ambony zahay jereo ny zavatra misy eto aminay mareny tena mampalahelo any zavatra namonana zanaka tamin'ny tena malahelo nanino izay tsy nampifantarina tamin'ny fitsarana misika ninona raha nafatesana ny zanaka iny karaina aminareo fanjakana ambony reo firenena ny fitsarana mba nijery akaika mahakasika ny vonampinana atao tamin'ny tampinahany
fa nazay fianakaviana tsisy nahafantatra tsisy nahengo sy nareko vocation tamin'fotoana rehefa dia gaga fotsiny hoe nahita ny olona mivoaka fa tia tsoro mandidy a nefa ny olona reo da misy ny olona velita amin'ny fanina dia mitaray eto aminareo fikarakarana a mitsakakaiky azo famonoana andro izay ary ny farazavana avy amin'ny fianakaviany maty manoloana an'izay a fahafahan'ireo izay a navandoza izay ka hoarantsika eto ny mety ho toy ny ity raharaha ity a asa raha hivirina any am-ponja ihany a ireo izay navandoza izay asa raha hanohy ny fahafahan'izy ireo a hiodiody eny amin'ny tanàna izay izy ireo a aorian'izay a fanambarana nataon'ny fianakaviany reto izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa